kabarin-drajoelona tamin'ny farany taona fampanofinofisana manara-penitra indray. Fiainam-pirenena potika tanteraka tsy voaven'ny fitondram-panjakana. Mpanjaka Andriana Rabajoelina tsy kolontsaina eto Imerina ny Doany. Talata 7 volana janoary ny taona 2024 mankasitraka anao hatrany manaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny MBS tonga soa anatin'ny pejy fampahalalam-baovao tombo-kilasy tombo-kivavy manolotra ny araba manasanao anaraka ny fotoanan'ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejy raram-pirenena avy hatrany ary no anokafantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity. Nanio ny heviny mikasika ny fahitan'ny kabarin'ny filoha tamin'ny farany taona lasa teo ny olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Na itsy izy ireo raha nilaza fa tsy miandrandra na inona amin'ity fitondrany ity intsony nilaza ny etaetapony sy ny faniriany amin'ny fitantanana ny firenena ihany koa izy ireo fanadiadiny mialy rary nombana sy Mathieu Prince. Saika tsy nisy nahita sy naheno ny kabarin'ny filoham-pirenena tamin'ny farany taona teo ny ankamaroan'ireo olom-pirenena. Antony maro no nahatonga izany. Tao ireo nilaza fa tapaka ny jiro tany amin'izy ireo tamin'ny fotoana io. Nisy ihany koa ireo sahirana tamin'ny asa aman-draharaha tao an-tokantrano ka tsy afaka nijery izany. Tao ihany koa anefa ireo nisafidy ny tsy hijery izany mihitsy. Nahitsy kosa ireo olom-pirenena sasany nanaraka izay kabary izay raha nilaza afa mitohy hatrany ny fampanantenana ataon'ny filoham-pirenena kanefa ny zavatra nampanantenana teo alombola tsy tanteraka ny ankamaroany. Anisan'ny fampanantenana vaovao nomeny tamin'ny farany taona lasa teo indray mantsy ny fampiakarana ny karama andro asefo-bokotany manerana ny nosy. Tsy niambahamba ireo izay tafaresaka taminay tamin'ity androany ity raha nilaza afa tsy miandrandra ny fanantanterahana ireny karazana fanoezan-toky ireny intsony izy ireo amin'ity taona 2024 ity. Loatra le fampanantenana nefa ny zavatra vita tsy misy. Raha le ohatra fotsiny zao nomeko anao le hoe RN2 tamin'ny fotoan'andro hidinany mandrakitiny androany tsy vita. Be dia be ny zavatra nampanantenana nefa tsy vita. Ohatra karazana raha sarendrendra fotsiny. Kana zany tena mampaharelo ahy le hoe sosialim-bahoaka, sécurité tena tsisy misy. Dia raha ohatra ka izay mivitany fa mahavita farafaratsiny izay dia mba hafandray ny fijery. Tena raha mizaha manokana aloha tsisy fanantenana intsony zany. Telo taona ianao zany tsy nanao ninona fa zavatra rendrendra fotsiny. Ka tokony mba tanterahany aloha izay manoteneniny fa tsy hoe ny eo tsy vita ny eo asesika ihany ohatran'le fomba fiteny sorona fanikaladalako ny eo tsy vita ny eo asesika ihany. Masahana aloha ny efa vita dia ny tsy vita dia izay eo mieritreritra zava-baovao indray. Dia tokony hoe hijery sosialim-bahoaka zany zavatra efa hita hoe tena miakatra be ny vidim-bary sy ny sisy. Prévoir koa ny fahavaratra hiakatra eo 5 000 6 000 io raha vao mianahany eo. Ataony izay possibilité tokony hoe ahafahany manao an'izay ajanona ny resaka aitraitra sy ny zavatra hafa rehetra fa tokony mikosantra amin'izay izy raha ny tena temba misy zavatra azo jerena ny zava-bitany satria presque ohatrany hoe vato fototra dia mijanona eo miteny ataoko ty vato fototra mijanona eo miteny atao vafotra mijanona eo tsy tokony izay le izy fa tokony hoe vita le zavatra izay vao tokanana fa tsy ny zavatra tsy vita no tokanana. Mbola mamafisindreo olom-pirenena hatrany fa tokony manaja tena miala ny filoha sy ireo mpiaradia aminy ary rehefa tsy mahavita manantanteraka ny andraikiny. Olona manam-pahendrena sy manam-pahaizana no irin'ny vahoaka malagasy hitondra ny Madagasikara ka anisan'ny nandrandrain'izy ireo amin'izany ny fiverenan'ny filoha Marc Ravalomanana. Le izy zany rehefa tsy mahomby izay mpitondra eo dia tokony miala mahatsapa-tena miala fa tsy anona fa mitady olona hafa indray. Madagasikara be lehibe ny olo-mahangy eto Madagasikara afaka miaino anaty fahamarinana, afaka manao programma vaovao tanterahana fa tsy ho tenenina fotsiny amin'ny ampandrosoana ny firenena. Azo ny olona tokony hoe hitondra firenena olona manam-pahaizana voalohany dia endry na fahendrena fa ireo zany miaraka dia mahavita zavatra izy. Fa eto amintsika matetika ohatra hoe tsy olona tsy mpanao politika akory tsy mianatra dia tafetraka amin'ny toerana nefa tsy mahavita amin'iny. Ny zavatra indrandraiky zao mba hoe handroso Madagasikara dia resaka politika zany tsy tokony misy ady politika intsony fa mba mpanao politika mba hirahiny dia mandroso Madagasikara.
teo amin'ny rahavalo zao no mbo navita zavatra mbo hita hoe navita zavatra ny amasy ny fivoaran'ny fiainako ihany nafantarako hoe ianona navita ianona ny tsy navita. Ny lafiny ara-tsosialy sy ny lafiny arak'asa no tena mahabe fitarainana ny olom-pirenena hatreto. Tao anatin'izay fotoana nitondran'ny filoham-pirenena izay tsy nitsahatra nidangana ny vidim-piainana kanefa dia mitomba hatrany ireo olona sy ireo tanora tsy anasa. Vahaolana no andrandray ny vahoaka malagasy ka asa nao ahoana ny fanatanterahana izany indray amin'ity taona vaovao ity. Kambary ambony vavahady, kabary fampanantenana pokaty manara-penitra izay ihany koa rafezina ny fanambarany filohan'ny Repoblika tamin'ny 1 Desambra lasa teo raha nambarany solombavambahoaka ny Madagasikara voafiteny Antsimondrando Alain Ratsimbazavy. Waratsika avy hatrany ary ny fanadihadiany Asinandriamalala sy Andrakotomalala makasika izay. Napatoro mitsangana ny vahoaka malagasy efa trotraka ny adi-piainana indray Ian Rajoel tamin'ny kabariny tamin'ny farantaona. Raha fanazavana no ireo tsy fahombiazana teo amin'ny fitantanana nataony no nandrasany maro dia fampiratiana makety tahaka ny mahazatra sy fandokafatena no nataony. Ho an'ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazavy dia mazava fa mbola miaina ao anatin'ny propaganda hatrany ny filoha Rajoel. Lasa zary fanaon'ny filoham-pirenena ankehitriny ny mampanantena na mampanonofo ny vahoaka malagasy satria maro tamin'ny vahoaka malagasy zao tao aorianan'ireny kabary izay nataony ireny no nametra-panontaniana hoe aiza le tena fampandrosoana marina tena tiany ny filoham-pirenena atongavana satria raha ny zavatra rehetra nambarana dia mbola ao amin'ny vanim-potoana ny fampanantenana foana tsika mandraka ankehitriny kanefa efa taona izay no tantanany ny tany sy ny firenena. Ho an'ny ety anivon'ny fanoherana dia mametraka an'izao ny hoe vonona izay ankehitriny nefa iroso amin'ny fifidianana. Efa manana izay ny programan'asa hiatrehana an'izany fifandraisan-dahatra amin'ny vahoaka malagasy zany amin'ny olona izay atolotry ny atokotika Madagasikara. Izay hatreto dia fanirian'ny vahoaka malagasy ny irotsahan'ny filoha Marc Ravalomanana ho kandida ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy eo. Fa mbola ho avy ny fotoana izay fanambarana mety ahafahany manatanteraka an'izay. Fa ankehitriny zany efa vonona ny état-major politika ny atokotika Madagasikara hampandresy ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ity. Manao ny fomba rehetra iverenana eo amin'ny fitondrana ny mpitondra ankehitriny. Tsy ho zaka ny vahoaka intsony nefa zany ho hiatrany ity solombavambahoaka ity. Raha sanatry mbola izao fitondrana izao ihany no tafaveriny ao anivon'izany fitondrana izany dia tsy ho zaka ny vahoaka malagasy intsony ary maro ny vahoaka malagasy nitrotra satria tsapatsika amin'izao fotoana izao fa tao anatin'izay vanim-potoana ny tantanan'ny filoha Rajoel ny tany sy ny firenena izay dia niembotra ny firenena tsy misy fampandrosoana vanina ary kizo fara ny vahoaka malagasy. Noho izany dia mila manovotsika ametraka olontsika izay azo anteherana, olona manana ny fahaiza-manao, olona manana ny ataontsika hoe hitsakefa amin'izany fitantanana ny raharaham-pirenena izany dia mihintsy manatenitsika fa ny vahoaka malagasy dia andinika ary ametraka ny safidiny ao anatin'ny fitoniana sy ny fangararana ka ametraka ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny toerany filoham-pirenena malagasy azy. Tsy vao izao no nampatoro mitsangana ny malagasy Ian Rajoel. Sy fotoana ny tondrany amin'ny Madagasikara fampitehany amin'ny lafiny rehetra ny navelany. Anjarany rehetra mandray lesona amin'izao zava-mitranga izao. Ny vavaon'ny toe-karena kosay indray dia tsy miemotra intsony fa tena mety ho tongana sy potika tanteraka ny toe-kare-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao ny mpandinika fiarahamonim-pirenena fa mpandinika fiainam-pirenena ary vola raharonosy. Tsy voafehy ary tsy hainy mpitondra mihitsy ity sehatra ity. Fanadihadiany Ando Miaradina sy Manora Andriamalala. Vakivava ny rehetra amin'izao fotoana izao fa tsy manjary ary tsy mandeha amin'ny loniny ny fitantanana ny fireneny. Tapitra amin'ny totongana avokoa ny sehatra rehetra ka mahatonga ny fiainan'ny malagasy tsy zarizary. Mampiteny moana ny sosialim-bahoaka, ny asa tsy misy, ny oaza-pitehina, ny vidim-piainana mandoam-baravarana matetika, ny kibonona tsy zarizary ny sakafo, ny tsy fandriampahalemana miatra manaina, santorana amin'ny zavatra iainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy lazainy intsony ny toe-karem-pirenena, olombitsy no mingoka sy mahazo vahana eto amintsika, potika ny fandrarana.
raha atao banky tokana hoy ny mpandinika fiainam-pirenena dia tsy voafeny mpitondra mihitsy ny fitantanana ary tsy hain'izy ireo ny mitondra firenena. Tsy voafehany ny fitondrana indrindra moa ny ara ekônomika tsy vitany zareo tsy hainy tsy famezatsiny zany rehefa tsy hainy ilay izy fa ny azy zany mba tiako atao hoe andao ary ataontsika ilay resaka politika andao miaraka renina ilay firenena raha ohatra ka politika ny anareo andaontsika hitady vahaolana dia tadiavintsika hoe inona ny porte de sortie hoy izy vazaha na porte de sortie mety aminareo tsy haratra be ilay vahoaka tsy haratra be ilay firenena fa hatreto aloha zany dia efa miaina ny fiainana ilay olona efa ny vidim-piainana androany mbola hiakatra io janvier tsika zao hiakatra io eo amin'ny 40% eo indray inflation tsy maintsy misy dia ahoana hiaina amin'inona zany misy ve subvention afaka atao nefa io ary mpiasa-panjakana efa tsy voalotsony tsika zao farany taona teo tsy maintsy nandotrosa ny ao anaty kitapom-bolam-panjakana efa malaza tsy misy raha ohatra ka hoe tsy hainy zareo ilay izy ilay ekônomia raha tsy hainy andao ary anao resaka politika tsika afaka mifammetanana afaka mena lalana izy ahoana ny lalana andehanany eto elany amin'ilay fitondrana. Tao-pifidianana ity taonina 2024 ity mila soroana dian'izao ireo tranga heverina fa mety hiteraka korontana sy krizy aorian'ny fifidianana. Samy tompona andraikitra ny rehetra ary mila miaraka mikarobaolana ao anatin'izany fa tsisy anao be marenina na iziriziry amin'ny hevi-diso ka anao izay saim-patany avy. Hita taratra sady mantso ny fanazavana fa maro ireo zavatra tsy mandeha momba ny fikarakarana fifidianana amin'izao. Atao ny fifidianana liste électorale zarizary nisy ny HCC mampiso doty ho forcena ve ilay zavatra dia rehefa vita ny élection dia hisy ny korontana any zany ilay izy hoe hampisy korontana ilay izy raha zavatra hampisy korontana ve aty am-boalohany dia fa tsy tokony mieritreritra amin'izay hoe aleo arany aloha mitady vahaolana tsika anaovana an'io 7 tapitrisa tsika manana didy amin'ny tsirairay dia andao arany andao tsika hiaraka hitady vahaolana. Namela takaitra agoavana ho an'ny rehetra ny taona 2024 mafy ny fiatrian'izany manova ny mety ho ny fitenenana mila tonga saina ny sambatan'olona tsy mijano eo fotsiny fa sahijory sy andraindraikitra ny rehetra ka hanohitra ny tsirariny sy ny tsy mety mba tsy hiverenana tamin'izay efa nalavo sy navo ka nahatonga ny fiainana tahaka izao. Ny vavaon'ny sosialy kosa indray ary dia tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona fa dia lafo ihany koa amin'izao fotoana izao ny kapoaka ny vary any Ambatondrazaka any izay voalaza nefa fa sopotry Madagasikara. Mitaraina araka izany ny tantsa noho ny fahasahiranana ka voatery mivarotra ny vary lafo. Niry Andrianarivonjy MBS Ambatondrazaka. Manomboka amin'ny 700 ariary ka hatramin'ny 700 ariary ny kapoaka ny vary fotsy eto anivon'ny renivohitry ny faritra loatra mangoro. Tafakatra ambonin'izay rehefa ny andro alahady sy any amin'ny toerana somary manalavitra an-tsena. Fantatra fa saika lany tamin'ny fandoavana ny volan'ireo banky mpampindram-bola madinika ny vary ny tantsa ka izy ireo indray ankehitriny no zary mividy lafo. Ny mpandraraha arabary no mifeny vidim-bary arak'izany raha nambaran'ireo mpivaribary eto anivon'ity tanàna Ambatondrazaka ity. Piantoka. Jetrina marota piantoka aminareo. Katsany izao tsy manambary satria mampindra zay makavary. Tsisy amin'ny tsazo. Raha izao no mitohy dia inam-bola hiakatra ambombony kokoa mividy ny kapoaka ny vary fotsy eto anivon'ny tanàna Ambatondrazaka mandra-pahatonga ny volana aprily izay isiny ny vary eloha. Mahatsiaro sahirana tanteraka arak'izany ny ankamaroan'ny mponina eto Ambatondrazaka vokatrio fidangany ny vidim-bary io. Hatreto nefa mbola tsy hita aloha izay fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra fanjakana ka ny vahoaka no zary farahidiny ankehitriny. Vidim-bary zao ny atao aminazy io mba tokony mba hidikidina aminazy io na ny arotsaka amin'ny vilany zao fa mahay miena fa ny angatana mba ilatsaka ny vidim-bary. Vidim-bary tena lafo be sady efa 700 zao ny kapoaka aty Ambatondrazaka nefa aty fototry ny vary. Tokony izahana mba hoe alatsaka ilay vidim-bary raha azo atao. Sahirana vahoaka malagasy, sahirana be zay satria vola tsisy vary miakatra be, karama mety tsisy.
Iverina eto andrenivohitra kosa isika ato anatiny toy ny vava manaraka dia manohitra hatramin'ny farany tsy ny fanesorana lehiben'izy ireo ny syndicat-ny DRHMN. Nisy moa ny fanamarana nataon'izy ireo teny Mahamasina androany mikasika izay indrindra. Mialy Rarombana sy Tahiriny Aina. Tapitra ny 27 ora nomen'ny syndicat-ny DRHMN izay mikarakara ny lafin'ny mahaolona eo anivon'ny ministera ny amin'ny tokony hamahana ny olana sy ny fitakiana vitsivitsy nataon'izy ireo. Goavana ao anatin'izany tsy fanekena ny fanesorana ny lehiben'izy ireo izay nalana tamin'ny toerany tsy ara-drariny herinandro teo izay. Eo ihany koa ny fitakiana ny andravana ny cellule d'appui izay miandraikitra ny tetika asa eo anivon'ny ministera amin'ny fitantanana sy ny fampandehanan-draharaha. Mahatsapa ny eo anivon'ny syndicat afa misy zavatra tsy milamina ao anatin'ity cellule d'appui ity antony anaovan'izy ireo any fitakiana. Tsy ekena ny fanesorana tsy misy antony mazava ny chef de service de la gestion administrative des personnels ato amin'ny DRH kanefa nanontany DRH lehibe aza miaiko fa mandeha tsara sy milamina ny asa taony ary tsy misy fahadisoana rakasana kely aza. Tahakina syndicat eto amin'ny DRHMN tsy misy fepetra ny fanafoanana ny didim-pitondrana na arrêté laharana fa 33610/2022 tamin'ny 14 décembre 2022 nanesorana ny chef de service io. Tahakina syndicat eto amin'ny DRHMN tsy misy atakandro ny famerenana ny chef de service nesorana io iverina amin'ny toerany indray. Tahakina syndicat eto amin'ny DRHMN ny andravana ny cellule d'appui izay rafitra sy ao anatin'ny organigramme akory ka averina amin'ny service tsirairay ny asan'ny cellule izany hoe aleo ny service tsirairay no hitantana ny fandridrana sy ny asany mba ahazoana vokatra tsara. Mariana etoana fa efa nisy ny fanatonana ireo tompon'andraikitra maefa isan'ambaratongana kanefa tsy misy valiteny hatramin'izao. Efa tapitra ny 27 ora napetraka mba namahana ireo fitakena voalaza eo ambony ireo ka manambara horetany horendanitra ny syndicat ny mpiasan'ny DRH sy ny fanabeazam-pirenena fa manomboka androany 3 janoary taona 2024 dia miditra amin'ny grève générale ary tsy miasa mandra-pivaly ny fitakiana rehetra. Marina fa ny lafiny mahaolona no kirakiraina ao amin'ny DRHMN ka tsy ekena syndicat eto amin'ny DRHMN ny fanapahan-kevitra miteraka fampikatsonana sy ny fampiodinana ny asa toy izao. Isiako ny lehibe eo amin'ny fiainan'ireo mpampianatra rehetra manerana ny nosy ity fitokonana ataon'ny DRHMN ity satria dia izy ireo avokoa no mandray an-tanana ny fikirakirana ny lafin'ny mahaolona rehetra an'ireo mpampianatra ireo. Mbola nanamafy hatrany ny syndicat fa tsy hitsahatra ny fitokonana ataon'izy ireo raha tsy misy valiny mahafapo ny fangatahana. Tsy kolontsaina eto Imerina ny douane io avy hatrany no nambaran'ny mpanjaka Andrina Rabajoelina raha naneho ny heviny mahakasika indrindra ny hesika nataony tobi-pifoazana teny Ambohimanga ny farany herinandro teo. Niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina sy ny tambazotra tserasera mantsy ny mahakasika ity raharaha ity. Araho ahy ny fanadiadiny Mialy Rarombana sy Tahiriny Aina mahakasika izay. Manao toy ivakana ny faneho-kevitra ireo olom-pirenena tsy hanganavaka mikasika ny fanaovana diabe-panafahana ny teto ireo douane teny Ambohimanga nataony tobi-pifoazana tamin'ny 9 Desambra teo na teny anivon'ny Anao Manjery izany na tany anaty tambazotra tserasera. Nitondra ny faneho-kevitra mikasika ity zava-nisy ity ihany koa androany ny mpanjaka Andrina Rabajoelina izay nahitsy raha nilaza afa tsy kolontsaina eto Imerina ny fametrahana douane. Nambara fa tsy mivavaka amin'ny razana ny razamben'ny malagasy ary tsy tokony atao ihany koa izy ny mampifangaro an'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa afa mitondra ozona ho an'ny firenena sy ny malagasy izany. Ny fiverenana Andoharano ho ity taranak'Andriana ity no vahaolana aroso isiny ny fitoniana. Fanjakana eto Imerina iny tokoa dia tsy tokony hanaovana douane ary tsy tokony hisy douane satria zany douane zany dia tsy voambolana eto Imerina fa avy any anindran-tany. Tsy mivavaka amin'ny razana mihitsy ny razambe malagasy. Tsy mivavaka tamin'ny Andriamanitra sy ny razana ny razambe malagasy fa mivavaka tamin'Andriamanitra andrenan'ary. Faharoan'izany Madagasikara dia tany masina. Madagasikara dia tany edena ary tany adana. Ka amin'izao zany dia miantso ny vahoaka malagasy rehetra mba hisian'ny fitahiana, fahasoavana avy amin'Andriamanitra ary mba tsy hisian'ny loza izay mitranga matetika eto amin'ny firenena dia miverina amin'ilay Andriamanitra andrenan'ary. Andriamanitra tokana taona izao firenena Andoharano
raha tsy ahivina niteraka fifamaliana sy fifandirana ara-kevitra teo amin'ny samy olom-pirenena tany anaty manjotra tserasera tany ity resaka fitetezana douane tany Mboimanga ity. Ny azo ambara samy manana ny fomba fijery mikasika izany ny vahoaka malagasy. Miaina anaty rano miandrona sy maloto ny mponina manamorona ny lakan-drano etsy Andranomanalina sy Isotry amin'izao fotoana izao. Miakatra sahady ny rano saingy ahina mbola hiamafy sy raha mety milatsaka hatrany orana ho ny mponina. Efa nisy ny fanamboarana ny lakan-drano teny an-toerana saingy tsy mbola mivany olana hatramin'izao. Ary hoasy ny fanadihadiany Anny Miaratiana sy Manora Andriamalala makasika izay. Orana ao anatin'ny adi-pamantaranandro dia efa dibo-drano matetika ny faritra maromaro eto Antananarivo renivohitra rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao. Miakatra ny rano, tsy maharaka ny filatsaky ny ranorana ny tamazotra ny tatatra fanarin-drano ka tondraka ny faritra iva. Lasibatra amin'izany Besarety, Andravoangy, Analakely, 67 hektara, Isotry sy ny maro hafa. Sahiran-tsaina sy miororo ny mponina amin'ny mety fiparitany arety mifindra sy ny loto maro ateraka izany. Ny lakan-drano tsy etsina mihitsy no mahatonga ny rano miakatra hoy ny etsy Andranomanalina. Efa nisy ihany ny fanadiovana ny tatatra nataon'ny tompon'andraikitra saingy tsy nisy vahaolana izany. Maro ihany koa ny olona manary fako ao anatin'ny lakan-drano ka manentsina izany any ka samy mizaka ny vokany avy eo. Io dal io zany tokony atao lalindalina fa le izy le dalina lalina taloha napiakariny indray dia lasa fokely sisa le dalina fa tsisy anona dia na le zordira ary tsy afaka mandeha tsony feny zordira io dalina io. Eo zao no mampiasa sainanay iny hoe atao ahoana zany le tsena zany hoe hoaiza zany izay ny vary tonga hatreny Andohalika dia mandalo ny tomobila dia tonga dia mitosaka aty aminay daholo ny rano. Tokotoko kosa ny faritra hafa hoy ny teknisiany eo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro. Tsy ahina kosa ny mety fiforonana rivo-doza amin'ity herinandro ity. Mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny faritra Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, Moromania, Matsiatrambony ary any amin'ny faritra Melaky sy Menabe atao anatin'ny 2 na 3 andro ho avy. Mila miomana amin'izay mety ho fabetsahany rotsakorana izay zany ny amin'ireo faritra ireo. Raha mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana firy aloha saika manerana ny nosy any amin'ny tampony atsimo Madagasikara inany mety misy fidinany kely ho amin'ny anio sy ny rambitso fa hiverina hiakatra miandalana izay manomboka amin'ny alakamisy ho avy izao. Mahakasika ny fiforonana rivo-doza kosa indray dia tsy hisy rivo-doza atao anatin'ny fahandriamasina misy atsika amin'ity herinandro ity saika fahavaratra tsotra ihany no hamaritra ny toetry ny andro eto Madagasikara. Tsy ahina zany ny mety hisina fiforonana rivo-doza amin'ity herinandro ity. Araka izany, ao anatin'ny fahavaratra tanteraka isika amin'izao fotoana izao. Mila miomana amin'ny fiatrian'izany rehetra ka anatsahatra ireo fihetsika mety hitera-doza ho an'ny tena sy ny hafa, indrindra ny fanariana fako etsy aroa sy ny maro hafa ka tsy hamitaka ny tena. Na izany tsy izany, misy tompon'andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy taza-potsy ny fahavoazana menjady amin'ny maro, fa tena hanao ny asa ny araka ny tokony ho izy, ka tsy hanao alasa faisa izara favita ka mitovy amin'ny tsy nanao ihany. Mahakasika ady tany kosa indray dia manohitra amin'ny herin'ny rehetra ny akany olon-tsotra ny tany Loazariny sy ny olona Antonany Maro ny Fimpy Mahazaka etsy Ampefiloha. Efa mandeha moa amin'izao fotoana izao ny fanesorana ataon'ilay milaza fa tompon'ny tany ka ny tsinekeny mpivarotra izany. Miantso ny ambaratonga pahefana izy ireo hijery ity raharaha ity ka moka ny marina ao anatin'izany. Anto Miaratiana sy Manora Andriamalala. Mienjandroa ny tady tsy mety miravina ny olona ny tany etsy amin'ny Zakarandà-Ampefiloha hatramin'izao. Milaza ny samy manana taratasy amin'ny mahazo ireo ny tany na ny fikambana ny mpivarotra na nanjary izany Antonany Maro na iny tompony izay efa nividy izany. Amin'izao efa manangana foto-drafitrasa eny an-toerana milazo tompony aka tsy eken'ny mpivarotra mampiayay ary mametra-panontaniana ho izy ireo ny fomba nahazoany fahazon-dalana norina. Satria araka mivoalaza hatrany am-boalohany manana izay le taratasy mpanjakana avy eo amin'ny tribonaly. Ka zay mba tiana tsindrina hoe taiza ihany zareo zany nazo autorisation hanangana trano ohatran'izao. Nefa namena assignation izy
taratasy avy any amin'ny tribunaly mihitsy ka gaga zay a. Manay ny alany eo amin'ny toerany ny mpivarotra manoloana ny fisiany ity trano miorina ity, nilaza ny tsy anaiky mora izany izy ireo. Zao fanorenana amin'ny tanjena Najarina io a dia mino zay fa mety ho hiala ihany zay raha mbola ohatr'izao raha mbola tsisy fitondram-panjakana mihaino anay amin'izao satria zay no nanajary an'io a nanomboka 1977 jusqu'à 2022 nefa ngaga zay aty arina fa milaza misy karana ave mivarotra tany amin'ny gasy dia mexisa sa fa nahita karanareo teo a tamin'io toeran'io no hoe nanajary an'le toerana fa zay dia efa mahagaga anay hoe ahoana moa karana ny varotra tany amin'ny gasy nefa tsy nisy karana teo hatramin'izay ka hatramin'izao fa be da be moa ny lalana nalehanay fa ohatrany tsy haiko na minitsy mahita ave amin'ny fitondram-panjakana sa ahoana fa dia gaga izay hatramin'izao hoe mandeha foana le travaux anery zareo a hatramin'izao hoe iza zany no ambadika io zavatra io amin'izao fotoana izao tsy anaiky mihitsy zay hatramin'ny farany satria manana taratasy ara-dalàna izahay fa tsy hoe zavatra foronina le izy. Tsy mijanona eo anefa fa mandeha avokoa ireo karazana raha matahory atao azy ireo miaka-midina eny amin'ny mpitandro filaminana tsy misy taratasy. Zay tompoko ampitahorina zay gadrainy mangataka taratasy aminy zay hoe mba ampisehoany ianao manafoana an'ity taratasina ity gadrainy eny amin'ny eny akadilalana zay nampitahoriny gendarme dia zao izy manangana zao mbola tsisy taratasy nampisehoana indre mandeha zay tompoko mba miantso anareo fitondram-panjakana zay fa tena mijaly tsisy taratasy na ny ray ohatrin'iny fa gendarme manisy teny makanahako. Efa nivoaka tamin'ny fanginana ireo olona milaza tompon-tany andro maromaro lasa izay ka naneho ny taratasy dia ampelantanan'izy ireo fa azy ny tany ary ananany fahefana arak'izay ilana azy amin'ny mahatompony azy ireo. Ny fikambanan'ny mpivarotra ihany koa tsy ankilany miziriziry amin'ny heviny fa azy ny tany ary ananany taratasy ihany koa izany noho izy ireo efa nanajary ela teo amin'ny toerana ity. Mangina tsaina ny teny kosa ireo verina ho tompon'andraikitra voakasika mivantana na kolaka amin'ny tirara ity ka mampisatra ny disadisa eo amin'ny rotonta sy manakona ny marina ao anatin'izany. Ny vaovaon'ny fahasalamana kosa indray ary araka ny tatitry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mikasika ny fivoarany aretina COVID-19 tao anatin'ny herinandro ny 4 ka hatramin'ny 17 ny volana desambra 2024 teo dia 540 no totaly ny mitondra ny aretina COVID-19 2,3 ny fitiliana natao nahitany ireo olona ireo roa no misy fahasarotany roa ihany koa ny namoniainy nahita mpienanty ny tranga raha noharina tamin'ny herinandro talohan'izay kanefa mitombo hatrany ny namoniainy any ny tanana hatrany rehetra omailo amin'ny fanajana sy fampanajana ny fipetrasakana rehetra mba tsy hiparitahan'ny aretina COVID-19. Ny vaovaon'ny tranga ampiarahamonina kosa indray tany Mananjary disadisa teo amin'ny mpitandro ny filaminana no ny antombohan'ny loza niakatra ny feo teo amin'ny mpilalao karatra iray saika amoniny iray tamin'ireo namany no tsikaritra ireo zandary manao sakana roalahy. Ny trantsehatra ny mpitandro ny filaminana andravany disadisa tsy ny salasala ilay tovolahy iray nanindrona avy atranty tamin'ny antsy vokany voatsindrona teo amin'ny lohany ilay zandary iray ny iray kosa teo amin'ny tanany no entina teny amin'ny hopitaly izy ireo ary ahina ny fahasalaman'ilay zandary vo teo amin'ny lohany raha ny fampitam-baovao avy atranty dia nisambotra ny navandoza ny zandary tao Mananjary voalaza ihany koa fa saika hitsoaka ilay tovolahy rehefa tonga tao anaty fiara nitifitra avy atran'ny mpitandro ny filaminana ka tsy tana ihany koa ny ainy ity farany. Ny vaovaon'ny fanatanjahantena kosa indray dia efa nigadona tany Tunisia omaly ny ekipa ampirenena Baria eo amin'ny taranja baolina kitra hiatrika ny lalao trano any Algeria izy ireo manomboka ny alatsinainy 17 ny volana janoary hatramin'ny 4 ny volana febroary izao. Mialoha io lalao io anatanteraka lalao ara-piralahiana ny Baria fa nomanana azy ireo ka ny fahenina hatramin'ny 7 ny volana janoary no hifanandrona amin'ny Congo Brazzaville sy Niger. Marina fa ao amin'ny vondrona C no misy ny ekipa ampirenena malagasy miaraka amin'ny Ghana, Maroc ary Soudan. Ny ekipa ampirenena Ghaniana no hifanandrona amin'ny ekipa ampirenena malagasy voalohany ary Soudan kosa no hamarana izany ao anatin'ny vondrona misy azy. Mpilalao 20 sy staff teknika 12 moa no nandrafitra ny delegasiona malagasy. Eo amin'izay vaovao ny fanatanjahantena izay atrany olona mahery ny 3-6 no ny fampitona tao amin'ny kianja ny Santos anome voninahitra farany any Pelé tompon-daka eran-tany ny 3 teo amin'ny baolina kitra.
Niondrika ampanajana manoloana ny vatany mangatsiaka nyity farany ny filoha breziliana vao nandray fahefa Lula da Silva tao amin'ny 15 ny ametrahana iandrasana azy farany. Ny fianakaviana akaiky sisa no nanatrika azy mialoha ny nandevenana azy. Tsy lavitra eo ihany ny fasana saingy noentina nitety toerana maromaro ny fiara nitondra ny razana ary nandalo manoloana ny trano ny mamany Pelé, la centenaire Dona Celeste, mialoha ny nandevenana azy. Tsy ahivina fa ny alakamisy teo no dimandry teo amin'ny 2 taonany i Pelé. Eo amin'ny vavaony maresaka iray sampirenena kosa indray ary tsy azo ekena ho ny fanjakana sinoa ny fangatahana valim-pitiliana Covid-19 an'ireo teratany sinoa namonjy firene-kafa. Isy ny fepetra raisina mifanaraka amin'izany raha ny fanazavana ho an'ny vahiny tonga any Chine. Ravirazafy Mahenina sy Andry Rakotomalala. Firenena ampolo no nandray fepetra maloana ny fianaky ny Covid-19 aingana be ao Chine. Tsy nanaiky ny angatahana valim-pitiliana Covid-19 ireo teratany sinoa mitsidika firene-kafa nefa ny fanjakana sinoa ka nilaza ny Malizandra nambara mpitondra teny ny ministera ny rahambahiny Maoning. Anisany nametraka fepetra tsy maintsy ananana teratany sinoa iray miainga any Chine valim-pitiliana Covid-19 milaza fahasalama tsara i Frantsa. Manomboka ny alady izao, tsy misy intsony ihany koa ny fitokana mony ireo vahiny tonga ao Chine fa valim-pitiliana Covid-19 no takiny. Tsy ivona fa iray volana izao no nalefahany ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra tao Pekin izay nampirongatra ny aretina ary nahafeno ny hopitaly sy nahamaro ireo razana nitorana. Ao Shanghai, ny 27 no mety voan'ny Covid-19 izay manodidina ny 700 isanjato izay nisy fiakarany avy 30 ny farantaona 2024. Ity renivohitra ara-toekarena ity izay efa nihipoka nandritra ny 2 volana nanomboka ny volana aprily faranteo. Marobe ireo natoka-monina tamin'izany. Amin'izao anefa miparitaka ihany koa ny variant Omicron. Efa mihoatra ny tendrikoa ny ao Pekin, Tianjin, Chongqing ary Canton. Fiara-pitatitra marary maherin'ny 100 isanandro no mifamezivezy amin'ny hopitaly ary ny atsasaka ireo marary eo amin'ny sampana vonjena dia maherin'ny 12 taona avokoa. Ahina ihany koa ny paritany aretina ny ambanivohitra, faritra izay mbola marefo ny resaka fitsaboana ary tsy ampy fitaovana. Betsaka nefa ireo mponina andrenivohitra no mamonjy ambanivohitra, vokatry fiparitany aretina fa eo ihany koa ny fankalazana taom-baovao sinoa manomboka ndraiky amin'ny 20 janoary ho avy izao. Iny maresaka iray sampirenena ihany koa ary no manakatona ny pejany fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity. Taky ny mahazatra aoriana izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao no anarahana ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News. Aorian'izay kosa no anarahantsika ny horonan-tsary de Fast Saga. Ny tena kosa ametraka ny veloma mandrapita fa ho amin'ny rapitsindray ary tompoko.